ankafaliana tokolasy tokovavy no iarabanantsika rehetra ny atokantrano tratra ny taona vaovao na ambyroapolo sy roa arivo bonne année hoy ny teny frantsay ao anatin'izay rehetra izay no itizarana nitsikitsika amintsika rehetra iaraka indray sika atao anatin'ity taona enina ambyroapolo sy roa arivo itya amin'ny alalan'ny fahitalavitra ABC streaming iray manontolo no arabanantsika rehetra ao anatin'ny fandarana banjina sika banjina izay amerenantsika ny vaovao ara-politika sy ara-toekarena nandritra ny taona 2020 sy 2020 iarahantsika amina vahiny ihany koa misafisatsika eto no tena ahoana no avy mohan'izy ireo ny hevitra ihany koa manoloana ny toedraraha misy rehetra teto amin'ny firenena fandarana izay vokary ny panao gazety rehetra tsy akanavaka na ny mpakasary na ny mpanoratra eto anivon'ny fahitalavitra Dreaming sy ABC ity rahantsika ity ary rahantsika miaraka amin'ny fahitalavitra Dreaming sy ABC ihany koa ity fandaharana banjina ity mandeha amin'ny Dreaming sy ny mandeha amin'ny YouTube sy ny page Facebook ihany koa ka dia akasitrahana isika rehetrarehetra ny velona izay manaraka an'izao fandaharana izao. Eto anivon'ny ihany koa ny mpanao gazety sady tonian-datsoratra eto anivon'ny fahitalavitra Dreaming Fenoaja Arianina miarabanao misy ihany koa ny vahiny izy angamba no avelantsika anolotra ihany koa ireo vahiny ireo. Miarabany Arianja, miarabantsika rehetra any atokantrano ihany arabany ihany koa amin'izao fahatratrahana ny taona vaovao izao. Araka ny efa nambara teo dia misy ny vahiny iaraka amin'ny mianadahy eto amin'ny fandarana banjina amin'ity androany ity. Eto anilaketo misy an'ny professeur Ratsimbazafy Jona filohan'ny GERP izy miarabanao tonga soa eto anatin'ny fandarana banjina. Ato amin'ny ilany ato kosa misy an'ny Jean Didoni panao gazety izy iaraka aminay itafatafa ny tontolo politika sy ny tontolo toekarena ary sosialy izy tany misongadina tamin'ny taona 2020 sy 2020 lasa iny. Alors mba aloha tonga dia mena fitenenana ray minitra mba iarahaba ny vahoaka aloha ny vahintsika avintsika naraka ny fanadihadiana voalohany. Ya dia faly miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana banjina izao dia ombako manana ny teny izy mianana teo amin'ny fiarabana antsika rehetra isa tokantrano nahatratra ny taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo tsika dia mirary soa foana indroko soany tenaiko fa ho tsara kokoa na ho tsara lavitra noho ny tamin'ny taona lasa ny taona vaovao dia zay zao ny faniriana ary dia zany zavatra moa tsy tanteraka fotsiny fa mila asa ary zay no resantsika eto ka dia miarabantsika rehetra sy tokantrano any tompoko mankasitraka indrindra nanasanay mirahalahy mianaka amin'ity fandarana banjina ity. Eny miaraba ny mpijery rehetra koa sy ny mpiaino ny Dreaming androany miarabantsika rehetra koa tratry ny taona vaovao ny any teniko fotsiny ngamba dia hoe ambinina ka hotahina daholo isika rehetra amin'ity taona vaovao ity. Aloha tonga dia ny lafin'ny politika no resantsika voalohany satria ny politika no tena isan'ny nandraisan'ny malagasy fanapahan-kevitra manan-danja indrindra tamin'ny taona 2020 sy 2020 iny anaraka fanadihadiana isika ataontsika mizara telo le fanadihadiana satria lavalava le fanadihadiana natao zany na le reportage nangon'ny mpanao gazety rehetra teto fahitalavitra ABC Streaming dia arahantsika aloha tapany voalohany dia verantsika miresaka amin'ny vahiny ao arin'izay. Taona 2020 sy 2020 taona ny fiovana lehibe teto amin'ny firenena
isan'ireo vanim-potoana sy zavanitranga hipetraka ho rakitra ao amin'ny tantara politika ny Madagasikara ny zavanitranga tao anatin'ny 3 volana farany taona 2024. Raha etsina faran'izay tsotra dia fiovam-pitondrana teto Madagasikara rehefa niongana ny filoha aloha Andry Rajoelina tao aoriany ny fitakiana sy ny hetsi-bahoaka. Fihetsiketsiana izay niainga tamin'ny fitakiana mikasika ny jiro sy rano saingy nivoatra ho fanoherana ny rafitra feno kolikoly ka tonga hatramin'ny fanafoanana ny governemanta sy ny fandosiran'ny filoham-pirenena. Ny taona 2024 vao nipoaka ny raharaha rehefa tsy voatohitry ny mpitondra ary tsy tana intsony ny fidinana an-dalambe, saingy tamin'ny taona 2024 no efa hita taratra fa ny hery sy ny vola sisa no miazona ny fitondrana Rajoelina. Nabaribarin'ireo kandidaty tsy nanaiky anaovana fifidianana tery vaimanta sy tsiakanjo sy tsiakano ny fahalemeny ny fitondrana Rajoelina. Nentin'ny fanantenana isian'ny fifampiainoana ao anatin'ny fitakiana mpilaminana, ny hetsika fotsy, ny hetsika chou-fleur, hetsika mpilaminana, hetsika tsy misy atody vaky ka dia notakiana ny fanadiovana ny tontolom-pifidianana toy ny lisy-pifidianana sy ny fampanarahan-dalàna amin'ny fepetra mila fenon'ireo kandidat, toy ny fizakana zom-pirenena malagasy ary fanadiovana ny lisy-pifidianana. Herisetra sy fisamborana no navaly ny fitondrana ny fitakiana hanadiovana ny tokotany-pifidianana dia nofehezina ankery ilay hetsika milamina ary voafehy antserasera. Nitsefitra ny hetsika fotsy hoy ny mpandrabiraby saingy tsy fandresen'ny mpitondra velively izany rehefa nivoatra ny tantara fa nampiepitra fotsiny ihany ny fianjeran'ny ny fitondrana Rajoelina. Nandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka 424 sy ny fifidianana ben'ny tanàna 524 no tereko masaka nanjakan'ny alabato sy totondro vola navily arak'izay tiana ny safidim-bahoaka ankoatra ny distrika vitsy tsy nahafahana nanodikodina ny voka-pifidianana dia izay nahainy lalao ihany no nandresy. Ny tombo an-dalana noho izany ny lonilony sy ny fahasorenana. Vokany 3 herinandro sy 4 andro raha ny marina kokoa ny 12 septambra 2024 hatramin'ny 12 oktobra 2024 13 andro monja no nampirodana ny fitondrana Rajoelina. Io no hetsi-bahoaka naharava fanjakana fohy indrindra teto amin'ny tantarany Madagasikara. Dia natsangana ny governemanta ny tetezamita no tarihan'ny praiminisitra Hery-Salama Rajaonarivelo eo ambany fitarihan'ny filohan'ny fanavaozana Mikael Randrianirina. Iverenantsika eo ny zavanitranga nadritra ny 13 andro ny tolona teny Ankanja ireo izay nandrodana ny fitondrana Rajoelina. Ny hariva ny alahady 12 oktobra no niala teto Madagasikara i Andry Rajoelina. Nandalo tao La Réunion izy ary avy dia tonga tany Dubai ny alatsinainy maraina. Nilaza izy ny hariva ny alatsinainy 13 oktobra io tamin'ny fanambarana nataony fa nisy nikasa hamono. Ny zavatra nitranga izay hitantsika ihany koa rehefa nanao ny fanambarana nametraka ny tompon'andraikitra ambony eo teo ny tafika ireo andiana maramila ireo dia nisy ny fikasana araky ny vaovao voaray aty ampelantanako niarahako ny fandinika tamin'ireo tompon'andraikitra rehetra ny filaminana fa dia nisy tokoa ny tedi-dratsy hatramin'ny fahadimy amin'ny 20 ny volana septambra teo anaovana ny fanonganam-panjakana ifofona ny aiko ary zany indrindra no nametrahantsika na dia nisy ary zany zavatra rehetrarehetra any dia tsy nanakana ny tenako ody atany-drazana satria ny zava-dehibe loatra amiko dia tsy tiako potika sorava ny firenena. Ny zavatra hita sy eny tao anatin'izay dia misy andiana maramila vitsivitsy tsy nanaiky ary natosiky ny andian'olona mpanao politika vitsivitsy ihany koa ny hoe ifofo mihitsy aza ny haiko. Ny ampitsiny io ihany mpanao gazety sy mpanao famakafakana vahiny maro no laza fa isan'ny nandray anjara tamin'ny famoahana ny Andry Rajoelina teto Madagasikara ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy sy ny fitondrana frantsay. Emmanuel Macron
et Nicolas Sarkozy, ils sont copains-copains. Ensuite, on doit lire les récents événements à Madagascar à l'aune de la proximité entre Nicolas Sarkozy, toujours lui, et Ange Radzoel. C'est notamment grâce à Nicolas Sarkozy, alors locataire de l'Élysée, que Radzoel a accédé au pouvoir en 2009 et a pu y rester 5 ans. Sarkozy était présent à l'investiture de Radzoel lorsque ce dernier est revenu au pouvoir en 2019. Et c'est peut-être cette amitié qui a sauvé le président malagasy. Car le 12 octobre 2025, au matin, Radzoel est dans la panade. Il se réveille seul dans son palais, et non à l'ambassade de France, comme on l'a souvent prétendu. Le dernier carré de ses fidèles l'a alors abandonné, après une dernière offensive ratée des gendarmes contre le camp des mutins du CAPSAT. Vous savez, le CAPSAT, c'est ce corps de l'armée malagasse qui s'est révolté et a rejoint la veille, le samedi 11 octobre, les manifestants de la GNZ. Les militaires du CAPSAT, avec à leur tête le colonel Mikhail Rangianirin, qui va lui devenir président quelques jours plus tard, comptent capturer Radzoel et veulent le garder prisonnier. Leur objectif est que Radzoel rende les dizaines de millions d'euros qu'il a volés et planqués dans des comptes à l'étranger, notamment en France, où il a un compte ouvert à Rothschild. Mais Radzoel est bien décidé à ne pas se laisser prendre. Isan'ny mbola manjavozavo hatramin'izao ny mahakasika ity fivoahany Andry Rajoelina ny faritry Madagasikara ity. Ny fikaroham-baovao natao nahalalana fa tao anatin'ny fikoropahana amin'ny alany teny Avoloha tamin'ny helikoptera iray. Helikoptera izay voalaza fa azy manokana ary nampidirina teto niaraka tamin'ny helikoptera ny Tafika. Io no nitondra azy tany Sainte-Marie. Avy any indray ny Tafika frantsay. Ery fiarovana manokana nandeha fiaramanidina frantsay no voalaza ny mpanao gazety fanaka azy tany. Ady efitra nanomboka teo ny hoe tsy fanajana ny sisy tany ny Madagasikara sy ny hoe nanome alalana andehanana natao tao anaty kesika sy ny sisa. Tany Egypte tamin'ny 13 oktobra 2024 ny filoha frantsay Emmanuel Macron no laza raha nanontany ny mpanao gazety fa tsy manamarina ny fandraisan'ny frantsay tamin'ny famoahana Radzoelina niala teto Madagasikara izy. Aujourd'hui, je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population aussi, pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider. Parce que si l'ordre international et constitutionnel était rompu, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu, ce serait évidemment les premières victimes seraient la population. Et à côté de ça, je veux dire ici, comme partout, qu'on regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Ny 9 novambra 2024 ny filoha malagasy kolonel Landrianiriny dia mbola nametraka fanontaniana mikasika izay tena ny zava-nitranga marina tamin'io fotoana io. Nilaza izy fa tsy manana porofo mivaingana ahafahana milaza fa i Frantsa no namoaka ny Andry Rajoelina teto. Moi, je prends ça de l'autre côté. D'un autre côté d'analyse, je ne pense pas que l'exfiltration... Moi, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas eu la certitude que c'est la France qui a exfiltré. Mais les médias français l'ont confirmé. Mais... Un avion militaire français. J'ai eu une discussion avec un émissaire de l'ambassade, donc pour l'instant, je n'ai pas encore la certitude que c'est la France qui a exfiltré Andry Rajoelina. Valiteny izay nokazin'ny maro stratégique ihany manoloana ny mbola fisian'ny fanohanan'ny Frantsa arabolany Madagasikara kanefa Madagasikara tamin'ireny fotoana ireny dia teo andalam-pamolavolana tanteraka ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana. Mazava ho azy moa fa isan'ny tranga tokony azavainy asa tao mangarara mikasika ity nahafahan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina niala teto Madagasikara ity. Niverimberina ary iarahany rehetra manaiky fa misy fanontaniana maro mikasika ny fitondrany izay tokony hovaliany Andry Rajoelina manoloana ny fitsarana malagasy saingy tsy hanamora izany ny tsy maheto an-toerana azy. Ho an'ny frantsay moa tsy raharaha azo tsotsorina sy ampahatoritoriana izy ity. Ny sénateur frantsay Mélanie Vogel dia efa nametraka fanontaniana maro tamin'ny gouvernemanta frantsay tamin'ny tirara ity satria voalaza fa nahazo baiko itifitra ireo miaramila frantsay tao anatin'ilay fiaramanidina mpiady raha toka nisy miaramila malagasy nanimbatsembana ny famoahana ny Andry Rajoelina teto. Fantatra ihany koa hatramin'ny fiandohan'ny volana desambra teo
fa manokatra fanadadiana parlementaire mihitsy ny anteny mera-pirenena frantsay mahakasika izany ka ny député Sabrina Sebahi no mitarika azy. Voalaza fa ho avy eto Madagasikara sy atsy La Réunion ity olom-boafidy frantsay ity anao ny fanadadiana mikasika izay tena ny zava-nisy marina. Hoy teo ny toy izany sy ny hoe mba hanao fanadadiana tahaka izany ve ny anteny mera-pirenena malagasy na ny fitondram-panjakana malagasy fa 27 ora tao aorian'ny 12 oktobra, izany hoe ny 14 oktobra dia niazakazaka ny raharaha, ny 13 oktobra teo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Tonga tena amin'ny kianjan'ny 13 Mei no nanambaran'ny kolonel Mikael Randrianirina fa efa niandriandry ihany izy ireo nandritra ny 2 andro saingy tsy nisy sivily nandray ny fahefana ka dia iroso izy ireo amin'ny fandraisana izany. Niandry ihany zahay teo tanatin'ny efatrandro zay niandry hoe aizany ranandregny am'ty tanàna ty, aizany mba olobe, aiza ny olona mendrika tokony andray andraikitra am'izao zava-misy zao, tsy misy. Tsy misy gouvernement eto, firenena tsisy mpitondra eto, anarchie teny vazaha, andray andraikitra zahay. Ny 14 oktobra arivariva tamin'ny 5 ora tany hoany niakatra tetsy Ambohitsirohitra izy ireo nanao fanambarana fa raisiny izy ireo ny fahefana. Nambara tamin'izany fa mitsahatra amin'ny asana avy hatrany ny androm-panjakana rehetra toy ny anteny miran-doholona, ny ACJ, ny ACC sy ny SIS akoatry ny anteny mera-pirenena ary miantona ny lalam-panorenan'ny Repoblika fahefatra. Arak'izany dia tsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny 10 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny miran-doholona, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana, ny fitsarana avo HCJ ary ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Manohy ny asany kosa ny anteny mera-pirenena, ireto kosa ny rafitra vaovao apetraka hanorenana ny Madagasikara, ny fiadidina iombonana ho an'ny fanavaozana, rafitra iombonana manatanteraka ny asan'ny filoam-panjakana, ny gouvernemanta, ny anteny mera-pirenena amin'ny endriny ankehitriny, ny fahefana fitsarana izay ahitana ny fitsarana avo ho an'ny fanavaozana sy ireo rafi-pitsarana isan-tsokaziny. Midika izay fa nivoaka ny lalam-panorenana ny Madagasikara ary miditra amin'ny fitondrana teteza mita. Tao aorian'io anefa nivoaka ny didy fanapahana avy amin'ny ACC izay voalaza fa noraisin'ny ACC ny andron'ny 14 oktobra 2024 tamin'ny 7 ora maraina, didy izay milaza fa banga ny toeran'ny filoham-pirenena, tsy misy ny filohan'ny Sénat, tsy afaka mitondra ny gouvernemanta ka nomena ny fahefana miaramila mahefa tarihan'ny kolonel Mikael Randrianirina ny fitondrana ny firenena. Midika indray izay fa mijanona ao anatin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika fahefatra ny fitondrana. Niteraka ady hevitra izany, niemitra sahady ve? Ny 14 oktobra no nanambaran'ny ACC ny fijoroan'ny fitondrana vaovao fiadidian'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara. Niara-dalana tamin'io andro ny fanonganana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny anivon'ny anteny mera-pirenena. Andry Rajoelina izay nandrava ny anteny mera-pirenena io ny 13 oktobra ariva, izany hoe ora vitsy talohan'izay saingy tsy naharava ny anteny mera-pirenena no efa lasa nandositra raha teo ka horonan-tsary sisa no nampitany hafatra tamin'ny malagasy avy tany amin'ny tany tsy fantatra izay nisy azy. Dia ny fianianan'ny filoham-pirenena ny 17 oktobra 2024 no nanaraka izany notronon'ireo hery-velona politika rehetra ka isan'izany ny anteny mera-pirenena sy ny anteny miran-doholona. Nanamarika izany ny fahatongavan'ny maso ivovahiny maro nanatrika izany lanonam-pitsarana izany. Andriamanitra raha matoa isany maso ivo vahiny sosotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Hajaina ireo fenitra misy eto amin'ny tany Repoblikan'ny Madagasikara. Mamela afo ianareo hanandratra ny fisaorana ho an'ilay nahary izao tontolo izao satria noho ny fitahiany sy ny fiarovany no nanavory antsika rehetra eto anio, noho ny fitantanana
sy ny fihainono mivavaka izay nataontsika rehetra no nahafahantsika sy ny firenena rehetra miala teo ambany vahoaka ny fandehjana ny mpanao herisetra ny mpandrombana ny firenena. Telo andro tao aoriana io ny 20 oktobra 2024 no tendrena ho Prime Ministre Hery Tsalarima Rajaonarivelo. Nambara Paibemaso izany ny ampitsin'io. Azo ambara fa tamin'ity fanendrena Prime Ministre ity no nanomboka ny fanontaniana sy ny aia samihafa izay nifototra tamin'ny hoe afaka hitondra fanaovan-drafitra marina ve sa tsy ny fitondrana vaovao. Isan'ny nanamarika ny fandraisan'ny Prime Ministre ny asany ny fiaonany tamin'ny anteny miram-pireneny izay naneho ny hevitra voalohany manoloana ny mpanao gazety. Nisy resaka miteny momba ony zany irake iasa ny aleko tsy seza tsy voninahitra fa de iasa de ny angatahako aminareo jereo zany le lalan'le olombelona fa aza tsaraina mialoha tsy fomba atsika no mitsara ary aza mitsara olona fa mitsara olona de ny tribonaly sy Andriamanitra ao tapony loha de oka izy ny tsara fa ny teniko aminareo kosa de oka mba ny asa ataoko no itsaranareo mba meo fotoana tompoko mbola mandrafitra an'le gouvernement zay mijery an'ireo olona zay mitovy ahoana moa filaza zany mitovy fahaizana sy zavatra efa natao. Inona raha tsika iny ny fintona voalohany ny zava-nisy ara-politika teto amin'ny firenena tamin'ny taondasa todika tao amin'ny professeur journal hatrany amin'ny fanontaniana inona no ataoko hoe mitarika ny fialana vetivety ny mpitondra teo aloha mety hoe nisy singa ve nanamarika an'izay nitarika an'izay atao hoe faharavana vetivety izay. Voalohany indrindra aloha ny tranga zay niseho tamin'ny taona 2024 dia tsy tranga vaovao fa efa nisy zany tamin'ny taona 2017 mbola kely moa ny tena tamin'izay zay nitarihan'ny mpianatra. Efa nisy ihany koa tamin'ny taona 2019 ny taona 2020 ina moa dikan'izany mahatsy tranga vaovao azy dia zao ny mpitondra fanjakana teto Madagasikara zany tsy mbo nianatra lesona tamin'izay seho tany aloha mihitsy ary ny vahoaka io io etsy-bahoaka io dia miseho io rehefa feno ny kapoaka ka natonga an'ireny hetsika tamin'ny taona 2024 iny dia no kapoaka feno zany hoe tsy zakan'le olona intsony dia mpianatra moa manana an'izay fahasahiny zay ary raha vao mpianatra mitarika an'ilay izy tsy mahadino raha ely ireo dia efa fambara ratsy izay ny olana dia zao raha ny mpitondra ny ainy fa voamaika misy asasa voamaika nandrankitra indray na mpiasa hery dia voamaika reny ny afaranka izao vity iny ny an'ny mpianatra niaraka amin'ny vahoaka rehetra ny mpianatra nitarika satria tsy nianatra lesona mpitondra ka dia fiandrandrana fiovana sy fanatsarana ny andrandrany olona satria efa narary loatra niaritra ny olona be anisy aniry very asa mikatona amin'ny fivarotana maira ny magasin be dehibe ireny fa izao fotsiny miteniko hoe nietsika ny olona satria nisy zavatra tsy zakany tsony tao narary loatra nanomboka tamin'ireo hoe jiry sy rano zany ka ny fara tamin'ireny ohatrany hoe fona ny teny filovatsika rotsaka intsony kanefa efa tara loatra ho fa dia zao fotsiny hoe reny ny afaranka dia zao tsika zany fanjakana vaovaona dia teny zay mita manantena fiovana manantena zavatra tsara kokoa fa tsy ny omaly ihany ny verina dia manjary diso fanantenana ireo zandry zanaka GNZ sy ny vahoaka malagasy manontolo zay ngamba ny fahitako andrizy kapoaka feno ary mpitondra fanjakana tsy nianatra lesona ny nahatonga an'iny zavatra iny. Ny fanontaniana tiako apetraka ihany koa anatin'ny fanadihadiana tapany voalohany amin'ny famerenana moa zany na ny fibanjinana ny tontolo politika ho an'ny taona 2024 andidonia misy an'ilay fanapahan-kevitry nireo kolonely anankidimy teo anivon'ny Kapisaty le hoe rava avokoa ny androm-panjakana rehetra akoatra ny anteny miram-pirenena ny resahan'ny zareo tao anatin'izay ary mitsahatra treo ny constitution 4e république teo zany tsika dia hoe ametraka tetezamita zany tsika ary mivoaka amin'ny constitution vetivety eo nefa misy indray ny fanapahan-kevitra tampoka navoaka ny HCR ranjery tsara amin'ny reportage teo ohatrany nefa maraina tamin'ny sivy maraina tany hoany angamba le ora tao anatin'le izy
hoe manolotra ny fahefana ho an'ny colonel Randrenirina Michael ny onivony HCC noho ny constatation zany na fahafatsapana fa banga ny toeran'ilay filoham-pirenena Andry Rajoelina teo aloha zany. Ny zava-misy ao anatin'izay gagagaga daholo ihany inona marina ary zany tena zavanitranga ny ambadimbadika ireny raha ny fomba fijerinareo mahitsy fotsiny hoe nahazo fandrahoana natao ve ny HCC satria colonel anankidimy be onivony Kapisaty zao no tonga de omena fahefana ao anatin'izay rehetra zay nisy tsindrina azo ny HCC ve sa natahotra koa le HCC hoe rafatsika ty satria zay fanambarandro zareo raha fahitanao azy ohatrotry ahoana ny tena zava-misy tombona atsika po ve sa fatiantoka ao atsika le tsy mivoaka aloha tao anatin'ny raha-lampandrena. Ny efa ny araba teo voalohany taona dia mamelana reo fa mbola araba fanondroandray araba mivoaka malagasy afaka tamin'ny vahoan'ny ry zareo namany Andry Rajoelina satria rehefa atao fandiniana rehefa hanolanjaina ozy izy ny iran-drakiki dia tena mialatsiny fa ny fitondrana Andry Rajoelina ny fitondrana ratsy indrindra tao anatin'ny 80 taona rehefa natao ny filanjana balance zany ka dia zava-dehibe ao Madagasikara zay. Resaka momba ny zava-nisy tamin'ny 14 oktobra tsika ianao teny hoe ny HCC fa niteny tamin'ny maraina rehefa avy eo niteny zay ny Kapisaty hoe hoalainay ny fitondrana dia hialo amin'ny lalam-pandrena dia rehefa dia miverina indray miverina lalam-pandrena zao moa fotoana ny kanina dia ngamba nitondrana azy za tsy jalala aminay nisy tsindry sy ny sisa fa fotoana ny kanina zao dia resitsika ohatran'ny manao baolina ilay izy nisy vara tao hoe nijerevana indray ilay vara zany dia hoe antsy rehefa nijerevana amin'ny vara dia nisy asa nisy sondranay tany nataona nisy hors-jeu dia avena indray ilay baolina fa tsy maty dia aleo miverina lalam-pandrena indray zay ngamba nitondrako anazy jery vara zany ny arbitre fa io ane resaka hoe raha miala amin'ny lalam-pandrenana ve dia natahotra sy ny sisa tsy dia marina zany ka zay efa niteny zany ao anatin'ny tranokala zay tantaniko zany hoe ny fialana amin'ny lalam-pandrenana tsy midika mihitsy hoe zay foana manko biby fampitahorana dia rehefa miala lalam-pandrenana dia miala ny mpamatsy vola tsy marina zany fa ny mpamatsy vola rehefa mazava ny tondrozotranao feuille de route dia eo foana izy fa tsy hoe rehefa miala lalam-pandrenana dia tsy maintsy saziana zany eny niseho hoe tamin'ny 2009 natonga antsika isan'iny dia satria tsy nazava ny tondrozotra nentina tamin'ny 2009 nakany mivoaka voalohany tany France ny Tétézamite 2009 Rajoelina tsy afaka nakany amin'ny Union européenne zany Rajoelina tsy afaka nanatrika ny tompony andraikitra fa olon-kafa nitarika ny délégation dia niteny mihitsy dia nitamiko zany niteneny zareo mihitsy satria koa za mamorona an'izany hoe nandrasana eo izy dia hoe inona ny zavatra ho atao zany satria efa lahifahantry zareo ny fitondrana tamin'ny tonga tany izy le mpitarika ny délégation izy hoe noho ny lalam-pandrenana noho izao tsy fanonganam-panjakana nisy tamin'ny Madagasikara dia zareo hoe zay nge tsy maharaha zany tsony fa inona ny tondrozotra hoentinareo inona ny feuille de route hoentinareo hamana an'ity olana ity tsy izay nety mba zavatra hafa dia hoe mbola mampime koa reto natsona ny SADC hoe io SADC alaminy le izy dia lasa ny SADC nanao ny tondrozotra feuille de route fa raha nazava zany ny feuille de route tamin'izay fotoana zay tsy ny SADC zany tsika ohatran'izay koa zany zava-misy amin'izao fotoana zao torona efa mpenina zany teo amin'ilay tranokala zay ataoko raha mazava tsara ny tondrozotra entiny hitondrana an'ity rue fondation sy Tétézamite ity tsy maninona zany mihitsy ny bailleur de fonds satria fanta zany ento manomboka izy dia entino mijanona ary hitantsika amin'izao fotoana zao fa tsy nisy ny tsipakany ny vahiny na ny mpamatsy vola na ino na ny SADC sy ny Union africaine fa manomboka amin'ny miova ny teniny satria manolo tsara izy zao ny ataonay afaka roa taona dia isan'izao sy ny sisa rehefa mazava ny tondrozotra omenao tsy mampaninona ny olona zany na ohatra anao tena hoe miala amin'ny lalam-pandrenana fa zay moa zany hoe teny mijery vara tsika dia mivery tamin'ny lalam-pandrenana ndray zay tsy mahasadasady any tsy tena lalam-pandrenana nge zany ataotsika efa tsy maninona dia iny efa raha moa zany dia manaraka mbola miaina an'ilay izy tsika amin'izao fotoana zao marina misy zay ohatra hoe sadasada ilay izy satria anatin'ilay izy misy filoha mpanjakana anankiray moa zany dia misy hoe mpanolontsaina avo misa efatra izay
nambara ihany koa fa hoe mitovy laharana amin'ny tovizosy laharana amin'ny ancien président na mitovitovy amin'ny hoe filoha teo aloha zany afaka manana garde de corps manana soa maromaro. Ny zavatra tiako anontaniana professeur Jona dia hoe ahoana ny jerevantsika na ny fomba andrefesantsika resaka diplomasia amin'izao fotoana izao zany ao anatin'ireo satria hoe ekena hoe tao anatin'le teny amin'ny HCC dia efa be bebe ny masovo tonga tena teny masovo frantsay teny ny solitena avy amin'ny rosianina maromaro masovo sorosy sisa ahoana ny andrefesantsika fa tena sao dia amita teny sika ao anatin'le tomakato ny any ivelany. Ny fandrefesana ny diplomasia mety ho endrika maro. Za mpiaro tontolo iainana eo amin'izay zany no ataoko. Ny tontolo iainana eto Madagasikara na ny fiarovana an'ireo valan-javaboary io dia matetika saika vola avy any ivelany avokoa. Amin'ny mpamatsy vola zany mijery hoe nisy zavatra napetrany teto. Dia ny endrika anankiray aloha azo andrefesana azo mivantana dia hoe nitapahany ve le famatsim-bola rehefa niova koa le fanjakana. Zava-misy aloha tsy dia izay tsika mbola nandray anjara tamin'ny COP tany a Brésil teo. Dikan'izay zany raha eo amin'ny resaka tontolo iainana zany ataoko mazava tsara tsy nanova zavatra ary amafisiko ny tenin'ny zandry Randy Dony teo hoe ny any ivelany zany mijery le tondrozotranao dia teo amin'ny tontolo iainana ny ministra ny gouvernemanta tsy hoe nanova zavatra be hoe tsy hiala amin'ny fiarovana ny tontolo iainana intsony mbola mipetraka le hoe ao anatin'ny fiarovana tontolo iainana Madagasikara reo valan-javaboary izay efa nandaniana vola be ary ankehitriny ary miezaka ministra amoaka an'ireo roa amby telopolo valan-javaboary. Zay zany aloha ho anay biologiste dia zay ny andrefesanay an'le izy hoe tapaka ve le vola, tsy tapaka le vola fa mbola mitoy le izy. Ary reo partenaire avy amin'ny velany rehetra izay niara-ny asa tamin'ny Madagasikara teo amin'io resaka fiarovana tontolo iainana io tsy mbola nisy nialany. Ny Amerikana moa politika maneran-tany iny hoe nifoanany USAID, nifoanany CRS, nifoanany iny tsy Madagasikara ihany no nataony an'iny fa ny firenena rehetra. Ka iza zany raha mieritreritra hoe eo amin'ny resaka fifandraisana amin'ny any ivelany dia tsy dia misy ny olana fa kosa ao anatin'izay fifandraisana izay satria ny zava-misy ohatran'izao amiko tranga fanararoatra. Rehefa mialatsiny amin'ny teny vahiny rehefa mirate amin'izao isika dia tena voamaika ho sahirana ary zay indrindra no itiana hoe ora zay na moa le fikonan-doha inona no avoakan'le fikonan-doha fa tsy tokony rahaty amin'izao tranga fanararoatra zao zany Madagasikara ka hametraka kosa ho an'ny tombontsoa amin'ny malagasy rehetra satria fantatsika tsara fa iza moa no mifehy ny toe-karento Madagasikara mbola mivahinina iza mifehy ny fanafody ny PPN na ny tany ary zay isorako ministry ny fanajaliana ny tany hoe amerina ny tany ho an'ny malagasy anamora ny fananany malagasy tany izy zany resaka tsika atao anatiny ato iny fa kosa raha iverenako teny hoe raha resaka fifandraisana amin'ny any velany dia za manao hoe tsy manana olana tsika fa ao anatin'izay fifandraisana zay kosa aloha le mba tombotsoa amin'ny malagasy an'izay ary zay ny ilana mpitondra matanjaka eo amin'ny fitondrana fa tsy hoe maly tsy miova ihany. Zay mampatahotra hoe maly tsy miova ihany le vahoaka nana tena fiandrandrana fiovana kanefa eo amin'ny taniny izy mbola matsiary ny tena tsy ho tompony tsy izy no mifehy amin'ny taniny ary zay zavatra izy zavatozy ary zay zavatra izy no ilana hoe alohantsika hipetraka dia ikondomarina fa tsy mba tsy tokony hitovy maly tsy hitovy maly zany ny apisy hoe zay no fahitako azy raha jerevana tonga dia jerevana tsotratsotra zao. Miverina amin'ny resaka tondrozotra teo i Randy Dony maika ve ny ametrahana an'izay tondrozotra izay ny firasan'ny pirenena koa etsy-ankinany miantso ny siana fikonan-doha savaranando amaretana ny lalana hitondrana ny firenena ato anatin'ny tetezamita manahoana mahakasika an'izay. Maika mihitsy zay ka ary efa nisy filazana ne le tondrozotra efa nanomboka ne ny CAPSAT zareo CAPSAT zay mitondra ankehitriny dia efa nyteny izy hoe zao ny name datin'andro izy aloha hoe roa taona izy iny raha sy diso dia teny amin'izao misy an'izao amin'izao misy an'izao iny le tondrozotra anaraka an'iny tokoa ve le izy io tsy fantatro fa tena maika io ka ary tena tsy maintsy ny tena ilain'ny vahiny amin'izao ataoko hoe vahiny mety bailleur de fonds mety bailleur de fonds ny Union africaine sy ny SADC ho avy zareo satria zareo mila détail kokoa momba le tondrozotra le faniovana na ny fomba firesaky ny Union africaine azy sy ny SADC taloha izy nanameloka faniova amin'ny fiteniny satria efa mivoaka le tondrozotra fa mila détail kokoa izy inona marina
no antsipiriany ity tondrozotrana ity zay nahatonga anazy ho avy rehefa mazava tsara zay tsy misy olana zany aminjareo le izy fa tena ilaina maika le izy ka zavatra sika teneniko teo fotsiny tsy miaratsy fadiniko te fantanengezabe zao dia zao hatramin'izay moa fantatsika tsara fa niaraka tamin'ny la Frantsika ankehitriny zany satria refondation ataontsika hiaraka amin'izy indray Madagasikara hiaraka amin'ny Rosiana araka ny tenenin'ny oloha vetsika sa hiaraka amin'ny Sinoa sa hiaraka amin'ny hijanona hiaraka amin'ny Frantsy satria zay zany andrasan'ny olona zao mba hazavy zay position ny fanjakana malagasy satria fa nandeha le teo hoe nisy avion Rosiana miaramila tonga eto midika be sa fa manomboka kisaka makany amin'ny Rosiana tsika fa tsy hiaraka amin'ny Frantsay intsony ny filoha Frantsay moa niantso ny filoha Mikaelina aiza zany ny toerana isy Madagasikara amin'ny resaka diplomatie ny resahana hiaraka amin'izy tsika mba ho tombontsoa Madagasikara zany zao fantanena lehibe mipetraka ary tiany olona ahitana valiny tena ataontsika hoe fanontaniana tiana apetraka aloha zany aminareo vahiny dia ny hoe fatiantoka ve sa tombony amin'ny firenena ireny hetsika nisy teto amin'ny firenena malagasy ireny ny tiako tena angamba dia tsotra hoe tsy misy ny doria tsika ny rafitra demokratika any amin'ny rafitra fahampanjaka ny misy hoe mitondra ianao dia eo foana ianao mandra-pahafatinao fa ny rafitra demokratika tsy misy an'izany fa zay mahatonga le misy aloha hoe mandat dia tokony hajaina ary misy ny lalam-pandroana mamaritra an'izay zay ina moa zany tentation foana teo amin'ny fitondra malagasy hatramin'izay tamin'ny andro ny tsiranana ny teny misy ranona afaka mijery amin'ny tahirikevitra tamin'izany ny teny izy hoe mbola tsy teraka ny olona isoloa février 72 nisy fifidianana filoham-pirenena lany 99% izy volana visitatorina meny niala izy raha tsirika raha ny nofinofiny koa faty teo amin'ny fitondrana ohatra ny namany Tito tamin'ny andron'ny socialisme manko zany na i Castro tsy fantako fa tanareo fa tsy tonga hatramin'ny farany izy teo koa raha Valimana 2002 ny teny hoe tsapao aloha ny herinao dikan'izany hoe za mbola tsy alako hoe ohatra ny Irmara tamin'izao fotoana zao tsy misy ny doria eo amin'ny fitondrana ary io tokony apetraka mihitsy tsy haiko ahoana ny fomba ilazana mety ahita voambolana hafa ve tsika ilazana atao hoe fanjakana fa io koa mantsy olana amintsika atao hoe fanjakana ny fototeny dia hoe mpanjaka dia ny olona mihevitra daholo hoe zay mpitondra hoe zahako dia eo foana satria zahako laha ohatra manana endriketrika misy fofofona mpanjaka izy amin'ilay anarana hoe fanjakana tokony hitondra ampiasa voambolana afitsika ilazana izy io fa io tena miteraka olana be dia isaoraka koa nareo namoaka an'le fanadihadiana teo zay nandeha lavitra fa tsy nijanona 2025 any satria mara ny tenen'ny professeur Jona hoe efa feno ny kapoaka izy iny efa feno zany le kapoaka feno rano be tao zany fa maro any zavatra ny andro natao na zay arane tamin'izay au conseiller filan-kevitra ambony mpikambana atao amin'ny au conseil pour la défense de la démocratie de l'état de droit CDDD fa betsaka ny tsikera betsaka ny fanitsina teneninay tamin'ny fitondrana io fa anisan'le zavatra atao anaty kapoaka daholo zany nisy ohatra fifidanana bentanàna dia nisy bentanàna nanatrana hoe tsy manaiky zay fa zany lany fa tsy io navoaka andrareo io ataonao hoe fanadihadiana dia niteny tokoa zay izy marina ny lany dia fanapahan-kevitra iny netiny tany amin'ny conseil d'état dia naresy izy ohatra vitsivitsy ny teneniko fa be da be ny zavatra fanapahan-kevitra nataonay tao amin'ny ACDDD anisan'izany tenako zao mihitsy no nanoratra ny texte zay novakina kabary novakina momba ny tetika asa tanamasoandro vakiny rafi-panjakana maromaro CFM, CNDH, CDDD sy ny sisa taoran'iny nijanona ny tanamasoandro tena mbotry manjaka tsy le tanamasoandro ny olana fa fomba fanatanterahana azy no tsy nety farany teo hita tamin'ny fanadihadiana teo sao le hoe motion de censure lasa Christine indray no naongana zay ny ACDDD tamin'izany anisan'ny niteny tamin'ny ACC hoe mba jerevo tsara ty zava-misy ty fa misy tsy mety ny mpanatanteraka exécutif Darina Andrajoelina
miditra amin'ny affaire législatif assemblée tsy mety zany ry ACC ary raha tena mitombony io dia tokony andray fepetra reo momba ny exécutif zay manitsaka ny législatif fa inona ny valany 2023 io février inona ny valiny natsahatra ireo aloha amin'ny fotoana ny ACDD tamin'izany fotoana zany izahay zany zany rehetra zany efa nisan'ny rano na fenony kapoaka daholo ny nataony izy telo mianadahy Baba Lili sy Clémence sy ny Gen Z reny le goutte d'eau nilatsaka tao anaty leka foka ka nampidéborde an'le rano zay efa atao foana tsy manambany ny fihetsiky ny Gen Z sy izy telo mianadahy fa raha tsy nisy leka foka efa feno efa feno hatramin'izay nisy iny raha jeny nateo arany zareo nilatsaka tao anaty leka foka dia tsy nidéborde le vazy mety nikopakopaka nilatsaka tao fotsiny fa le rano efa tao efa nisy le rano tao na tonga le vazy nidéborde zany hoe mifameno reo zany mifameno le hetsika ny Gen Z sy le rano efa tao hatramin'izay sy nifanitsika nihetsika fotsy zany efa nisan'le rano efa tao zavatra ataony ACDD ny zavatra nibetsaka maro le izy nefa nameno le kapoaka tao tonga ny Gen Z nilatsaka déborde le izy tsara foana mamerina ny zavatra ohatran'izany satria manko misy mieritreritra hoe tsy marina fa vetivety dia niongana ankizy miteny ratsy manao grand goûter dia naongana fitondrana mianatsiny fa ohatran'izay raha tsorona fa efa feno le kapoaka efa feno le kapoaka arak'izay dia tsy nainandrele indray lesy moa tenen'ny amafisika ny tenen'ny professeur Jona fa tsy misy nidory ary zay tokony ho lesina ho an'ny mpitondra rehetra zay manaraka eo koa fa hatramin'izay ohatra ny tena tsy misy mahay mandray lesona momba an'izay mihitsy hoe tsy misy nidory zany démocratie tsika fa tsy mpanjaka ary io koa tiako teneneny eto misy raha ngale hoe Andriamanitra ny nametraka amin'ny mpitondra tsy marina zany tany amin'ny andro fahampanjaka misy an'izany hoe mpanjaka io dia avy amin'Andriamanitra fa tsika démocratie vahoaka nametraka azy eo ary nao amin'ny baiboly ara nge miteny mihitsy fa tsy zay mpitondra eo dia avy amin'Andriamanitra daholo zay vao amin'ny Hosea karikaro eo fa tsy itsony ny ano fa za tsy havana amin'ny le anao baiboly amin'ny Hosea karikaro anareo fa misy miteny hoe ary mpitondra io dia tsy avy amiko misy an'izany zany hoe tsy mpitondra rehetra akory dia avy amin'Andriamanitra tsy isy an'izany ka tokony soritsaka koa zay matsaitsika tsika démocratie tsy miteny ohatran'izany intsony resaka démocratie izay indrindra nanahoana ny niainana an'izany hoe fahalalahana maneho hevitra amin'ny mampanao gazety ihany koa nanahoana ny niainana an'izany asa fanaovana gazety izany tao anatin'ny fitondrana teo aloha zany ny anzavako an'izay fotsiny angamba dia tsotra nanomboka 2009 dia tsy nitsahatra ny lahara Madagasikara teo amin'ny satria isa-taona misy foana classement ny momba ny fahalalahana fanaovana gazety eran-tany zay ataon'ny Reporters sans frontières ary eken'olo eran-tany io classement io tsy nitsahatra ny emitry Madagasikara hatramin'izay zao tsika fa 370 amin'ny firenena eo amin'ny 200 eo niemitra fanadika an'izany tsy nety ny fanajana ny fahafany fanaovana gazety tsy mifanolo-kevitra matoa miemitra ianao ny mampiomehy amintsika malagasy izy afa mpitondra teo aloha izaky mivoaka le filaharany le classement dia manohitra foana tsy marina io tsy manaiky an'io zahay ahoana zay ny ahemitra be ohatra zany firenena eran-tany tsy misy manao zany afa-tsy teto Madagasikara ihany na ny États-Unis angeny indraindray miemitra na France ary indraindray miemitra tsy eo zareo mivoalohany eran-tany fa tsy menomeno fa tsika dia tena systématiquement miteny hoe tsy marina io raha tianao hiatsara izy dia atsarao dia fahalalana fa tsy hoe nisy mihitsy ary efa fandefasana olona tamin'izany fotoana zany nakany Paris tany amin'ny RSF miteny hoe tsy ekenay io esory le solitenareo a Madagasikara tsy amezany RSF fotsiny tsy mahamenatra zany hoe mahamenatra mihitsy zany fihetsika zany ohatra mifihetsika ohatrany hoe zaza saina be dia zay angamba teo momba ny fahalalana hoe niemitra foana engany ka mba hiakatra amin'izay ivoaka ny classement mieritaona nivokatra miankina amin'ny zava-misy tamin'ny taona teo aloha manko zany no mbola classement dia donc classement 2025 zay niseho tamin'ny 2025 zany no iseho amin'ny 2026 fa amin'ny 2027 vao hita ny vokatry ny zava-mitan'ity fanavoazany ity fa le io zany raha miemitra izy na miatsara mbola 2025 daholo ny fototra iorena velokely amin'ny professeur Jonal hoe fanontaniako teo
tombony sy afaty-antoka ao amin'ny firenena reny hetsika reny sy ny firodana ny fitondrana ny rajoelona misy koa mantsy amin'ny resaka fahalalana zay professeur Jonal isaky tena nyteny mihitsy hoe raha navelanareo teo amin'ny 13 mai any ny vahoaky fa na mbola ataoko hoe ho volana na 3 volana na 10 volana na herintaona navelana lalaka ny olona ny hevitra tsy niongana ny fitondrana. Tena mitombona tsara mihitsy le fanontaniana. Zaho moa dia sady miaino no namana Randy Dony eto no mianatra ihany koa zany ary mahafinaritra ny miaino azy sy fanontaniana menadady dia tena mitombona tsara mihitsy. Zavatra misy eto Madagasikara dia mahagaga ary saika re mpitondra rehetra eto dia saika ohatray daholo. Rehefa mbola tsy nahazo ny fahefana izy raha mbola hoe handray ny fahefana dia tena manao antifampanantenana be dia be ty ianao an'izao tena mampiseho mambahoaka azy mahay miresaka fa rehefa fotoana mijano fotoana tsy taona maharitra kory dia ohatrany hoe olona samihafa le nampanantena be tary sy le olona amin'izao fotoana izao dia indraindray ary misy olona miteny hoe takizay le taloha ihany ohatrany hoe diso fanantenana le olona moa tsy miandrandra satria nampanantenana ary naharary azy tsy ndritsika foana fa fiainany kapoaka dia manana ny andrandra fiovana sy fanatsarana teo amin'ny fiainany kanefa vao mainka amin'ny teny mpanao gazety gadrainao izy moa nilaza tsy mpivavaka taolotolo zay mpitondra rehetra teto Madagasikara ny tsisy laza tsy zay tsisy fa toetrany tsy arakarak' izany ny mpivavahana ry ary nampiasaina hitazomana toerana manjary ohatrany hoe olona hafa mihitsy mampiasa miaramila tsy azo ifampiresahana olona samihafa zany dia zay no mahatonga an'le olona hoe raha ohatra ka tsy ova fa mitovy nomaly any na ratsiratsy kokoa nomaly ary dia indraindray ny olona miteny hoe ohatrany nanenena na nanaovana ny letsy-bahoaka raha ohatra ka nomaly any ny tsara alohanay dia ohatrany hoe miverina ho azy ny asiny le raiky alataloha miverina ho azy izy le raiky alataloha nefa nanao tsy mety ihany koa tena nanao tsy mety nanapatra fahefana ny ao anatin'ny vondrony any mahazo tompontsoa manilika olona ny ainatsika zany zay dia feno kapoaka tamin'ny farany fa miverina ho azy le asin'le mpitondra rehefa tsy mety nataon'le mpitondra ka zay zavatra tsy fananin'ny olona fa sentiment zany hoe le mpitondra ihany zany mahatonga ny olona tsy hoti azy ka efa tiantoka vesa tombony dia aleony rapitso ny ilaza azy raha amin'izao fitondran'izao aloha satria rehefa tonga eo miandrandra fiovana le olona dia mampanantena an'ity teo zao tsika le resaka hoe lalam-panorenany hoe ialanty dia ohatran'ny isy fiverenan-dalana kely indray ary zay indrindra le iandrasan'ny olona mijery zao ny olona fa raha izao mbola mandinika ny olona ohatra mbola fizarana toerana ny tena mbola fanapahan-kevitra ohatra tsy mpirenena fampahan-kevitra zay ve le tena tsika siandran-drahantsika miandro zao ny olona mbola tsy miteny fa eto aloha dia manararoatra hoe raha resaka jiro sandrona ny aminay dia ohatrany hoe le jiro kosa aloha atao anatin'izay ray volan'izay dia aloha tsy orona fa hoe tena mba nisy fiovana tsy dia tena tapaka be ohatran'le talohatsony kosa bravo any ministry ny angovo ary inoana sy antenaina fa ny ministra rehetra am'izay ministera misy azy mba hanao zavatra ohatran'izany mba tsy ho faty-antoka na ho diso fanefenana mba tena hita le olona tsy nanenina zay ny tolona tsy nanenina satria nisy olona azadiny fa nisy olona matiny eteto ary reny olo reny fianakavian'ireo mba miandrandra fa tsy nomaly tsy miova ihany koa zava-misy ka misy manadiana zany fanirinana atsika hoe rehefa tsy miova na ratsiratsy kokoa ny omaly ny ainan'le olona dia za miteny tonga dia ny olona any miteny hoe nanenenanay nanovan'le fitondrana fa takizay le fitondrana taloha ihany ary avereny raka le raiky alataloha tonga ho azy zany fa tsy fananen'ny olona no miteny an'izany miendrendra ny olona ary ny politika resam-pirenena mahita ny olona andro Burkina Faso mahita andro Mali hoe fa maneno reny fireneny reny dia efa tena nyteny izy hoe zao dia tsy miverin-dalany zany koa mba atenain'le vahoaka malagasy amin'ny mpitondra eto amintsika zany koa ny atenain'ny mpitondra eto Madagasikara ka dia mandinika aloha zao ny olona satria ny amesaka blanc aloha tsy fanao ny loatra reheritaona roa taona mamesaka blanc ny olona fa rehefa miverina sy fizara-toerana ny kolokolo ohatrany tsy misy miova ary eto dia miteny fa mbola le kolokolo mbola isan'ny fomba fanao taloha ihany mbola mandeha any amin'ny toerana maro any mila jereva mpitondra fanjakana zany karaha mbola izany no miverina ka tsisy fiovana dia fatiantoka le izy fa raha misy voa kosa le izy dia tombontsika miandritsika ary zay le hoe ny adidiny tena dia manampy an'le fitondrana aloha mba hiaina fa tsy efa hoe mikritika koa fitondra eto Madagasikara tsy mahazaka fanekanany tsy mahazaka tsikera ary zay foana le izy managadra mampiditra ponja asamborona zay olona na tsikera positif ary dia zay foana zava-misy ka engany ka tsy tonga amin'izany professeur Jola ozy izy le mpanao gazety teo hoe nandresy ny tolom-bahoaka
tao anaty tena 2024 nefa dia misy milaza fa tena zao aza vao tena verina manomboka le tolom-bahoaka hoy izy ireo satria jerena ny fanendrena jerena ny fampiarana ny fahefana ihany koa hatramin'ny hoe na mpitsara aza nivony ACC atsono ny fahefana mpanatanteraka makany andapa zany hoe fifantsahana ny andraikitry misy tsy fisarapahefana mipetraka zany hoe fa maninona ny mpanatanteraka afaka miantso mpitsara hoentina ny avoloha zany hoe misy anaovana tsindrina anaovana resaka samy hafa fa tsy maintsy hosoloana ny mpikambana eo nivony ACC ao anatin'izay rehetra izay betsaka sady ny fanakianana mahazo an'ilay fitodrana amin'izao fotoana izao inona ny tokony hotandremana ahoana ny fahitanao azy tena marina dia marina mihitsy fa betsaka ny tokony hitandremana ary tsy hoe mamerina tantara fa zany filo amirana Didier Tsiraka zany ka napetra ny maramila dolodolo napetrany tamin'ny sehatra rehetra tety nieritrehitra izy fa rehefa maramila ny dia tsy sahetsika ny olona inona ny efarany tafahala ihany ny filora Tsiraka izy moa dia efa mandreny efa mitahifo lasa korazana ny fiteny malagasy dia ohatra n'izany koa raha mijery ny fitondrana aloana malikon'izay mpanontany izay raha mijery ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina telo sénateur efa 7,7 olony ny interniera ny Tsasomanila Mahery olony ty olomboteny rehetra ty olony maramila ny fitsarana voafehany mpitandro filaminana efa tena nankato azy raha jerevana zany teorika dia tsisy ahitsika azy mihitsy famijana ary zay na tena iny kanjoinona no miseho feno kapoaka niongana ihany midika zany anatra aloha iny ho an'ny mpitondra fanjakana mba tsy hamerina ny zavatra lesona satria tsy nianatra lesona hoy eo mpitondra fanjakana teto Madagasikara hatramin'izay zay ny efarany dia teo fanontaniana mipetraka dia hoe ny olona rehefa ao anatin'izay satria ny fanalana le fitondrana teo aloha dingana anankiray iny fa tsy tonga ny hoe nalanao le mpitondra teo aloha fa inona indray manaraka ary eo ny tena tantara sy géographie ozy izy ny vazovazony ankizy inona manaraka ary mijery ny olona ary fantatry ny olona dolodolo reo olona tendrena amin'ny toerana isan-karazan'ireo hoe fa maninona raha anina iry mbola napetraka teo nefa iny olo iny ka manana casserole fa maninona iry olona ry no ohatrany hoe zay deux poids deux mesures zay zany jerevan'ny olona ary rehefa zay zany no hitan'ny olona dia inona ny zavatra mety mitranga amin'ny maha-olombelona misy démotivé ny olona ohatrany hoe ohatrany tsy araka ny natenana izy ty ohatrany omaly tsy miova ihany izy ty ary zay zavatra io tokony hitandrema mpitondra fanjakana satria raha ny zava-misy ohatran'izao averiko ihany tena misy olona mbola be dia be no mitondra kaserolona fa tsy madio ny dikan'izany kanefa nanena ndraikitra eo hitantana le fanjakana dia ianao ve dia manantena fa olona efa zatra fanao ary olona fitondrana teo aloha satria nisy teny filoam-pirenena Mikael Flo zany ny mpanjakana Mikael Randrinirina hoe raha olona ve izy mifampikasokasoka amin'ny fitondrana teo aloha kanefa olona ilain'ny firenena dia ho alana marina zay amin'ny lafiny ray fa zao ny azadiny efa nanana fomba mahazatra amam-panao reny olo reny raha tsy hijery fa tsy hoe directeur tsika tena nisy teo fa ny oro fa tsy maintsy soloana izy rehefa tafapetraka indray izy mamerina fomba fanaony teo aloha ranga izy tsy hita mihitsy zany zay zavatra dia manindry an'le mpiasa manao fanaony teo aloha ary zay zavatra eo manjary démotivé le olona ary grave zay za tsy teo tonga amin'ny zavatra ohatrohatrotra zany fa diny ihany jerevo mihitsy ny any ambany satria masy teny hoe aty ambony aty zany no diovina aloha fa tonga any amin'ny ka mandrapatonga an'izay zavatra zay so dia efa tara loatra so dia efa démotivé le olona ary zay tsy tiako atongavana ka dia zao zany le zavatra fomba fampanaony teo aloha zay mbola miverina sy hitan'ny olona ankehitriny fa tsy efenina zany hoe déshabillé baolina pour habillé pera zay hoe tiatsika tongavana eto amitsika ny fomba mampanaon'le teo aloha ihany no averitsika fa le olona fotsiny miova ohatra lasa vengeance politique le izy lasa alternance-na vengeance le izy zany le fomba hosolotsika zany le fomba mampanao tsy mety atsolotsika za zao za tsy mpiasa mpanjakana tena amborapolo taona hitrefana taona vakatera foana dia za le miteny amin'ny aina majery ohatr'izao dia eritreretin'ny olona fa manana fifandraisana ary manana fahefana ao anatin'ny fitondrana tsy manana ako fa izaho kosa ny zavatra nanjoa tsy tiako hianatra amin'ireo zandry vakatera ireo dia zay le hoe aleo angarangara ny fandraisana pikaroka vaovao fa raha ohatra ka manontany ahy le olona hoe mba hitadiavy toerana any ny zandriko ny zanako dia mamerina fomba ny teo aloha ihany any ary za moa teny hoe zarina efa vakatera ka zany fomba mampanao zany no solotsika fa raha mbola izay ihany ataontsika hoe izay mahafantatra olona ny tafapetraka na zay lamana na zay lava tanana akanjo
dia iverina ihany teo aloha dia iverina le fanontaniana teo aloha teo moa le hoe fahadisom-panantenana reto moa dia manararoatra satria namako a zandry Dony Randiny teny teo hoe le mijery an'le laharan'le Madagasikara le corruption dia hiandritsika na izay koa reny mitaitany za miteny eto ao anatin'ny filakevim-pitantanan'ny transparence internationale zay tsy maniry ny amoaka chiffre rasy satria firenentsika no resahana fa mbo hiakatra ny firenentsika satria antony mahatonga andreny mandakatra ianao visa ary amin'ny TLS refusé-ny olona satria fa tsy matoky anao ny olona ka eritreretiny olona fa ndiklandy ianao ka zany efa misy fomba fijeriny olona avy avela mihitsy zany raha vao malagasy zany zavatra no vaitsika eo anatin'ireo fondation ka fanontaniana moa teo hoe maninona ny olona efa nanao tsy mety na olona fomba mampanao teo aloha ihany ovay zany ary raha tsy hanaova zany tsika dia tonga am'le hoe fahadisom-panantenana ihany zava-misy za tsy hiteny azany teny fahadisom-panantenana zany satria tia andray anjara ny fampandrosoana an'ity fireneny ty ary fiteniko foana miteny hoe zara nga tia hita an'ity firenena malagasy tia iova alohan'ny kipin'ny maso koa ary zay nga mafandritsika aloha da apetrako amin'ny sozadiniky ty fanontaniany ty raha ataontsika hoe maka ohatra ny ivelantsika professeur Jona ianao isany hoe manampahaizana efa be dia be koa firenena hitanao resaka hoe reo fondation zany misy firenena efa tafavoaka atao anaty zareo fondation zany tao fomba ahoana mba hahafahan'ny mpitondra amin'izao koa maka inspiration zany ao anatin'ilay fitariana moa zany izy zao mitarika ny resaka fanavaozana na reo fondation le olona tena marina mihitsy zay fantany zay rehefa manova rangah dia andao isaha andao hitafy fahasahina tsy maintsy misy rehefa maky atody ianao rehefa hihinana omelety tsy maintsy vakina ny atody tsika mantsy ohatrany hoe te hihinana omelety ihany fa ohatrany tsy fohitsika ihany le teo alohana ampifendrifendron'ny olona ary mpamendrifendry koa be deaibe fa reo firenena tafavoaka reo ny amerikanina zao tsy mamila ny zareo Burkina Faso hiditra any aminy tsika ne manan-karena ny olona no tsiritra atsika géostratégique ane ty toerana misy atsika ty araka ny teny namako randy teo ny olana ty hiara-iasa Madagasikara mantsaritsika indray manampitamby ohatrany tsy misy fahasahina rehefa izay ranga dia izay ary maramila no mitondra ary ny olona azadio fa mampitaham'ireo firenena entina maramila efa tafavoaka fa manenina ny olona samy ary fiteniko foana moa ary ohatrany hoe masika aveo no miteny an'izany samy niazy ary kapiteny samy misova andreny menaka rangaha rehefa zay ny décision ianao fotsiny teny hoe manomboko zao ohatra ray teny eo tsika dia tsy hanafatra vary avelantsony fa zay vary vokatra eto ny tany ananatsika ny tanora ananatsika fa tsitsika indray mandefa ny tanora 5,000 hiasa ny velany hiasa ho mpanompon'olona any amafatrano za voangana ny tany Abu Dhabi tsy zany angamba le refondation kosa ny tanora malagasy avy aloha izy zany eto ataontsika moronasa fa tsika ndeha ihany ka mila fahasahiny zany lasa tsy matokidika zany tsy misy avenira zany eto Madagasikara tsy misy avenira zany eto aloha ny tanora sasako moa teny hoe ka rehefa tsy misy moavela koa zany hoe tsy aloha ny olona nde za vo avy any velany ingénieur ve ny tadiavandrareo any Abu Dhabi sy any Dubai ny ingénieur mana firana manankareza tsy mila ny ingénieur anao izy fa olona mpiasa ouvrier kely amina salaire kely zany ny accord bilatéraux satria andeha négociation mila mazava tolotolo zany karaha ivelany ko le teo ny olona zany miandrandra fiovana marina ary fahatsaran'ny fiainany ka akale vary teo vary zany tsy tokony anafa tsika fanompana malagasy samy fanofarana vary zany misy ny tany eto misy ny tanora eto nde volana farana vary zany ividiany fitaovana famokarana ary zay teny hoe aza asina taxe amin'ny fotoana tokony anafarana an'le fitaovana ho an'ny tantsara eny dia amena défi le olona rotony ianao mety hijaly fa afaka rotona koa sika manondrana vary avelany vity zany raha rehefa tafakevitra ka mila an'le olona le mole feo le samitarika zay fa tsy misalasala anao ve androsy sa tsy androsy ohatrohatran'izany no fahitako azy am'izao fotoana zao fa mole feo lasitsika tsy mipody koa efa rosy tika tsy ampody koa zay zany andrasan'ny olona am'izao fotoana zao ny olona ena mony ihany tamin'ireny tolona teo reny dia miverymaina ve zany zavatra any mino fa tsy tonga am'izany tsika randia misy zatra tiako antanina kely ihany koa par rapport amin'ny raha fa raha jerena ma tsy le fototry le olana zany raha verina atao anatin'le reportage tsika dia hoe fifidianana lalàna ny andrajolona mihitsy nefa nabe resaka atao anatin'ny fifidianana farany ary tsy niteraka légitimité par rapport an'ilay fitondrana netiny noho izany ninonina zany ka hoe rano mitsofoka atao anatin'le kapoaka araka ny terenina teo dia fely vetivety any le kapoaka atao anatin'izay rehetra zay ka nizara tiako antanina hoe ahoana ny fomba fahatsika manarina an'izany le olona le fifidiana zany teo mpanao politika mitahakely amboary hatramy fotony lalàna io sy sarsy na mbola namafy ministre atany fa tsika aloha dia tsy afaka tsy mbola feno mihitsy ny fepetra sy ny fifidianana madio eto Madagasikara raha situation so misy na lalàna ninonina zany amin'izao fotoana zao
raha tsy feno mifepetra noho izany alefasiny zay ny latsika amin'ny fanavaozana reo fondation vai ny lalàna ny fifidianana teo zao seny nisy fanamboaramboarana kely asa ny lazana an'izany nisy valsa kely teo amin'le paskadôme kely azo santako ny fandehananay azo soloana tanteraka azo avoazana tanteraka avy eny seny zareo moa tokony efa ho tapitra aloha zareo amin'ny 2027 raha tsy diso 2027 tokony izy fifidianana amin'izay noho izany tokony seny vaovao no eo satria efa tokony ho tapitra mandany seny amin'izao amin'ny 2027 raha ny tena izy fa io any tsara ho fantatsika tiako tenena raha joelona efa ela no tsy nekeny zay nga mamatena matsotrana tsy tiany communauté internationale intsony zany ka azoko tenenina zany tamin'ny talohan'ny fifidianana 2023 reny nisy olo tena mahasovoany union européenne mihitsy no miteny tamiko zay nio zay efa ela ny nanapaka ny aide budgétaire ho amin'ny fanjakana malagasy satria moa fanjakana malagasy tsy ampy foana vola dia mangataka volany anampianany budget ny fampandehanan-draha isan'andro zany atsasaky ny volantsika fampandehanan-draha zany inga angatana any andafy trosaina any andafy efa ela zay ozy izy tsy namme raha efa nisy fotoana saika cessation de paiement ny fanjakana malagasy teo amin'ny volana mai juin 2023 teo efa elany rajoela no tsy tiany PTF tso fa nahafaly zareo fotsiny tsy mahita hoe atao inona satria zay mihitsy ndresana hoe mahina ndresa taminy zay mitokana hoe inao zany atao ahoana raha misy teteza mety ozy oui mais avec qui zay nytenen'ny valiteny azoko tamin'izay fotoana zay volana mai 2023 ohatra nytenen'ny filohampanjakana Michael Randrendrina teo hoe tsy hitanay zay olona tonga dia alanay fitondrana fa raha ny sitrapon'ny communauté internationale dia teneniko anareo fa efa ela zareo no saika te hanilika ny andrajoelona satria fa zareo amin'ny problème sy ny zavatra tsy mety ataon'ny andrajoelona raha merina n'ity teny ity any dia mety isanetsika koa angamba ho an'ny la mety vaovao ohatr'izay koa zava misy tamin'ny 2009 2008 any tsy ny fanonganam-panjakana atao rajoelona koa natapaka ny fanampianarabola tamin'ny européenne fa ny zavatra nataony Marc Ravalomanana zay nafangarony ny volam-panjakana sy ny tao-paosiny décembre 2008 dia efa nitapahany union européenne ny vola fanampiany zareo zany efa ela koa zany Marc Ravalomanana nefa tsy masina tsony teo anatrian'ny bailleur dia ohatran'izay ny zava-misy teto amin'ity firenena ity ka ho anahy ny tiako tena fotsiny hoe mila mailo ihany koa le mpitondra indrindrindra mifampitohany amin'ny tenin'ny professeur Jonao hoe mila mailo ihany koa mpitondra amin'le manodidina indrindrindra ny conseiller satria mahatonga fitondrana dia be da be ny olona manatona anao hoe présent za mahay an'izao za mahavita an'izao sy ny sisa ary nisy foana zany hatramin'izay dia enao koa matetika mpitondra rehefa tonga eo ohatra ny andrajoelona nge tamin'izy tonga teo izy nge mpikarakara fampisehoana tsy dia fantatreo zany tontolo politika zany dia misy olona maviany zany hoe za mahay tontolo politika za mahay an'izao za mahay dia izy tsy mahafantatra dia tonga dia roboka izy eny ary raha isika ianao nefa rehefa reny olona reny tsy vatra olona mahafantatra betsaka olona blabla ny tena betsaka tsisy compétence tsisy nina fa dia tiaka fitondrana sy anangom-bola fotsiny amin'ny anaran'ny andrajoelona mila mailo an'izay koa zany fitondrana amin'izao fotoana zao mba tsy ho tratra an'izay koa satria izy miaramila mety nafantatra any izy tontolo politika fa misy koa tontolo mety tsy dia manavana azy ohatry tonga ny olona hoe présent za mahay an'izao za mahavita an'izao za manao an'izao mila mailo zany satria rehefa ela ianao fa voadidin'ireny olona reny ianao dia lasa anatin'ny filazana vazaha hoe tour d'ivoire io avy loha io lasa tour d'ivoire vetivety dia tsy hitanao tsony zava-misy eto ambonin'ny tany tsy mipetraka amin'ny tany tsony tongotra eo fa manidina any dia voafe gadra ao anatin'ilay tour d'ivoire ianao dia izay mila mitandrina zany mila mitandrina ny zay mpitondra satria eny hita mora rangany ny mampandrosa n'ity Madagasikara ty azo atao mihitsy miresaka ny olona anaty bar any anaty Facebook atsika miresaka zao hoe tokony mahina raha manao an'izao mahina raha manao an'izao ka ny olo tsotra raha mahavita manana an'izany hevitra zany ka mpitondra ve dia sy ny mpanotsy anazy ve dia tsy hay an'izany fa hainy le izy fa tsy nanao izy matoa tsy hanao izy matoa tsy tanteraka le izy zao hitatsika mbola tsisy 100 andro no hitondran'ny Kapsat betsaka ny zavatra efa nihetsika
nisonitra ny karaha-mpiasa-panjakana nahazo prime ny délestage misy fiatsarany be avy azo atao ihany ke zany hatramin'izay fa manina tsy natao le izy vitandreo tao anatin'ny latsaka ny 100 andro any tsy nataony rajoely atao anatin'ny 10 taona mahery azo ataony le izy betsaka ny zavatra azo atao fa noho ny resaka politika io délestage nefa elany tokony hiva e resaka politika ny tsy nanaovana azy na teneniko anareo fa ina ny antony ohatry ny saofoka sy volobe resaka politika le io e satria ny fanjakana rajoely dia te hiditra atao amin'ny actionnarian'ireo olona reo petrabola eo zany na volobe na saofoka alaina eo izy ny action zao isan-jato efa miditra action zany ianao actionnariat dia tokony misy vola entinao mifanaraka amin'iny ampahan'iny action alainao iny efa izy tsy mitondra le vola lasa indray izy mitady aiza indray ny ahitana vola dia mikatso eo le tetikasa ary saofoka io zay ny probleman'izy io e dia ary saofoka anisan'ny problema zao dia tsy vitany actionnariat fa misy koa lalana tokony atao avy atany fotsy makany saofoka satria saofoka ny amin'ny faritra Marilamba 100 kilomètre eo fanjakana tokony anao an'io hatramin'izao lisy mbola tsy nainga tsy nataondry zareo moa zany tena dia efa milamina raha ny ankoatran'izay raha tsy vita io lalana makany saofoka io dia mbola manaza hoe mbola mety tsy ho tafavoaka ihany le ny fanombohany mbola hemitra foana zany ny fanombohany resaka volonté politique le tamin'ny andro rajoely anie nanamboatra cabinière dia hoe izy aloha efa nanokatra inauguration officielle-na cabinière izay zavatra mampiny fa nametraka cabinière dia hoe atao hoe izy dia aza lefa an'iny fa ireo olona tsy mifidy atsika misy ohatran'izany tsy hoe tsy zevanao zany inona mampety mampandrotsana le firenena fa resaka politika no hitondranao azy misy hitanareo fa misy trano namboarina reny le hoe zay nanangina voatra CSBDB bedabe mairie bedabe comme fa bedabe tamin'ireny koa mbola voatsy sokafana koa mbola tsy misy inauguration officielle dia farodana azonareo dia zany rehetrarehetra zany mila hovana daholo moa zany amin'ny zao fotoana zao fa zavatra mampalahelo daholo zany zavatra anisy satria volam-panjakana volatsika volam-bahoakany nanamboarana an'ireny volatsika nanamboarana na io volatsika na io vola nitrosaina tamin'ny anaratsika za mahita ny koa menimena zany momba ny ohatrany hoe reny le téléphérique vantatra nefa tsy tombotromboaka zany nanamboarana an'io resaka commission io zany izy embouteillage io amboarina satria anatsara ny embouteillage fanadalana saim-baoaka zany fa tena natonga an'io dia misy commission anaty hitantsika teo tamin'le sary teo fa zany tiako teneny Sarkozy malaza be amin'ny resaka commission Sarkozy anisany nanamora nazy ohatsika volany téléphérique ary anatin'ny misaka commission 160 millions nge d'euros nanamboarana ny volany trosainy tamin'ny anaratsika nanamboarana ny téléphérique fa zany tena andreo fa raha 10% fotsiny ary ny commission dia efa 16 millions d'euros zany saka commission nanaovana ny téléphérique io fa tsy resaka hoe tombotsombahoaka zany saka commission io dia fanadalana olona fotsiny nefa 160 millions zany raha nampiasaina amin'ny zavatra hafa be da be ny zavatra azo natao io zao ny Baria Kanja 77 millions nefa le Kanja rehefa tsy homologia koa dia tsy azo anaovana baolina akory 77 millions zany nefa raha nampiasaina tamin'ny zavatra hafa nampiasaina tany amin'ny Kéré dia efa raha ny Kéré 72 millions d'euros angeny io ny ilaina anaofanana ny Kéré tamin'ireny fotoana ireny nefa le 77 millions aleona nampiasana izy tany amin'ny Kanja Baria raha io 160 millions téléphérique io nampiasaina sady voavany Kéré ny voavany problemany ampahany betsaka problemany jirama be da be ny voava tamin'izany vola zany raha ohatra hoe volany téléphérique plus Baria fotsiny nampiasaina be da be ny zavatra voava teo fa tsy tombontsoam-pirenena nijerena fa resaka politika resaka commission resaka volany imposy ary zay ny tena olany tamin'ny andro rajoelina tsy nijery tombotsoa mivoaka zany mihitsy izy fa resaka volany imposy foana za tsy miteny andro rajoelina manokana fa izy sy manodidina anazy fahitako anazy andro rajoelina za mahafatra ny andro rajoelina tsara fantany zany fa andro rajoelina ereratsika tena zany amin'ny olona foana tsy tokony atao filohampirenena zany izy jana teo amin'ny mairie izy amin'ny maire mety aminy izy efa mitondra izy tamin'izy filohampirenena zao io ohatrany hoe commune lehibe mifahitany amin'ny Madagasikara andao zany nao laky arivo izy projet na commune nge zany projet na maire nge zany dia anao téléphérique projet na maire nge zany dia anao Kanja Baria
maire ange zany fa tsisy mihitsy zavatra projet tena hoe national fanjakana satria ao andohany a maire izy dia ohatrany hoe maire amin'ny Madagasikara ohatrany raisina ohatra commune Madagasikara tsy tao am'le niveau anao hoe mitondra firenena fa niveau commune mialatsiny. Mbola misy anampiana izay lafiny politika zay. Ny angambany anam-py kely zao fotsiny dia mpanao politika teto Madagasikara hoe rehefa tafiditra teo amin'ny fitondrana dia nanana vondron'olona no asoasiona dia misy olona nahilika dia niteraka majorité silencieuse zay ary majorité silencieuse rehefa mipoaka dia reny ny vokany ka lesona ao anatin'izay zavatra izay zany ary za moa saika hoe any amin'ny farany ny tena zany mpitondra ankehitriny zany aloha no misy eo maiza manavaka satria raha teneniko amin'ny fomba anankiray izay ny teny namana Randy Tony zay aloha avao le hoe inona ny priorité inona ny laharam-pahamehana ary inona tsy laharam-pahamehana dia ataovy amina tetikasa amina hoe laharam-pahamehana satria teo moa tsy ny olona teo le mahafinaritra dolidolo zany ary politika ndresahana tsy teteny an'ity zavatra ty indraindray ny ohatrany hoe tena folomarina ve any rajoela sa isa nisy mibaiko azy tao ambadika tao tsika mahafantatra ny valiny dia rehefa mibaiko anao fotsiny ianao nio niatrika ny tolambitsy mitapaka teo fa le olona mibaiko anao invisible tany ambadika zay fantatry ny olona ihany a dia ianao zao tianao mizaka mivokany ka sany zavatra any tsy tiatsika hitranga itsony zay mifaniritsika fa rehefa manaiky mila fotoana zany azahoana azon-damosiny satria ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehefa filoham-pirenena ianao dia tokony ny fiainan'ny olona telopolo tapitrisa mijerenao fa tsy le fiainan'le vondrona zay mahatonga ny député nitabataba be re satria izy niana tsy aneripity izy na tsy apo hoe arovana foana izy dia niteniteny foana dia moa ny farany za tsy nanerlozao anazy fa tsy tika tsy te ho tonga amin'izany ka zay zany ny politika le firenena aza vela tsy ary ny tena no spectateur ny akamaroan'le malagasy fa acteur zany hoe mandray anjara amin'ny fampanosoam-pirenena izy fa ny problème teto amintsika dia misy olona ilika ary raha vao zay tonga dia efa fantatsika ny vokany fa tsy maintsy farany zavatra ohatrany teo ihany. Ilaka ianareo no hitondra ny fanamariana sy ny tsikerana ihany koa fanatsarana mila ho atao mahakasika izay lafiny ara-toekarena izay Zoky Randy. Za hoe nomenao fitena voalohany zay ny voninahitro anao valioko izy arak'izay fa izy koa ray mandrehy jolava tonga za mbola teny koa raha ny resaka toekarena dia niato sotra fotsiny teniko amin'ny Madagasikara tsy tokony antitra zany Madagasikara tsy tokony antra zany izy fa nampahantraina tsika malagasy io misy mifitena foana hoe antsany fa za manjakazaka eo dia mampahatra tsika mety misy ampahany marina ihany zany fa zao raha mahazo licence reny olona reny na droit na alalana tsy fantaka izay tsona azy hitrandraka ny toekaretsika na andranomasina na antanety na akibon'ny tany iza ny manome alalana andro zareo iza manao sinian'le alalana tanana malagasy ny manao sinian'le alalana io iny tanana malagasy na me soni na me alalana an'ireo vahiny ireo dia anisan'le tanana malagasy mampahatra ny vahoaka ary zany tena anareo koa mahazo vola be reo fa ny gasy koa anetsika samy gasy koa mifanambotra eto koa jereo zao ohatra amin'ny afera Mamoravatomanga dia mazava be fa ozy izy ny l'Express Mauricien dia amin'izay fotoana izay hoe misy afera raha fanafotsim-bola mahazo any Mamoravatomanga io affaire de blanchiment allégué zany hoe afaka tsapaitana 20 milliards de dollars zany lazainy Express Maurice zany hoe mihoatra ny PIB amin'ny Madagasikara zany aferany Mamoravatomanga ao Maurice fotsiny mihoatra ny PIB amin'ny Madagasikara zany hoe io zao hitatsika zao nisy hoe trosa 7 milliards ny trosatsika 4 milliards tamin'ireo nampidirin-Rajoelina io trosa io zany raha Mamoravatomanga ohatsy mamoaka vola am-posiny dia voalohany le trosa aferany Maurice fotsiny nge 20 milliards de dollars raha Mamoravatomanga reny zay za tsika tsy miteny ny olona akoatran'izay ary eo Maurice reny zay fa tsika tsy miteny ohatrany ny volany any rehetrarehetra any amin'ny île Vierge any amin'ny île Caïman mety ambe tsika io manambola fa zay le fiteny atao nisy capture nisy naka le volatsika misy maka le renatsika dia misy mampahantra tsika miankina amintsika ihany zany hoe ampandroso na mpanan-karena na ampahantratsika ary hatramin'izao dia ampahantraintsika tsy ny olona mitondra rehetratra teo dia tsy nanieritreritra ho averiko foana za samy teny zany fa tsisy nieritreritra ny ampandroso Madagasikara zany
ampandrosoany tena ny aloha zay izy mijery Madagasikara kery any atsimo zany tokony tsy isy misy vola eto tsisy dikany angeny amanany kery eto tsisy 1 milliard de dollars koa dia fony io tsosany jirama zany tsisy dika mamahany zany fa matoy io mbola eo satria tsisy mieritreritra zany amahazy fa ny apiditra paosy foana aloha misy fantaniana ohatrany somary nananakely teo tao anatin'ilay fanadidina teo lazany hoe tao anatin'ny tetezamita tamin'ny 2009 ary tsika navita amin'ny video Boeing anankiroa ahoana tsy afahana manao amin'izao fotoana izao nefa ny amin'izao fotoana izao mahagaga dia izao izy hoe nametra-laza moa zany mpitondra amin'izao fotoana izao hoe tsisy volantsony any tao hoe tsy nisy volantsony natao amin'ny trésor natany nataiza zany eo amin'izay fantaniana mipetraka vola vaiza le ingatsika zany amin'izao fotoana izao ary possible ve nanarena natoekarena miaraka amin'ireo fondation sy rehetrarehetra mbola miandry atsika raha fahitanao azy professeur Jonard ya anoizako ny teny namako raha ny Tony teo dia mampiritreritra be azy zany le chiffre teo nisy navoaka teo hoe nitrosan'ny Madagasikara tamin'ny taona 5.9 sy 2000 dia nahatratra 7 milliards 7,15 milliards de dollars zay dia iteny amintsika hoe vola be zany tsy maintsy mampitany firenena any ivelany any ianao satria ny tiako atoavana dia hoe toe-karena eto ndresana zany hoe fiainan'ilay vahoaka malagasy ianao tsy maintsy ny zavatra anananao no entinao mampandroso ny firenenao fa tsy amin'ny zavatra tsy anananao iteny rehefa avy eo inona ary zany le ananatsika ka zany vola 7 milliards zany vola be fa azadiny fa Costa Rica ao Amerika fony 4 milliards de dollars no ampidirin'ny Costa Rica amin'ny resaka fizahantany fotsiny isa-taona isa-taona za efa nianatra tany Costa Rica ary mbola averiko indray tsy haiko impiry any ny teny an'ity efa nianatra tany Costa Rica fa tsy spectaculaire noho ny zavaboary na biodiversité eto Madagasikara na ny écosystème fotsiny ny any Costa Rica tsika manana tsingony be mara tsika manana andro karazana écosystème be dia be reo alamando alamainy etsetretsetra fa ny olona madio sy mazava ny fitantanana ka ninona raha tiavana tsara ny toe-karenao anao ka raha tsy mahay mitantana ary malagasy rehefa manao zavatra dia esprit ana épicier fa tsy esprit d'entreprise zay tsy hitovizantsika amin'ny Mauritiana zay tsy hitovizantsika amin'ny firenena Suisse sy ny sasany rehetra eo zany hoe tsika manana an'le arena fotrany hoe malaza tsy nanana fa le vahoaka zany tena mahantra ka inona ary zany no tokony ataon'ny fitondram-panjakana tokony mampianatra an'izany hoe fomba entrepreneuriat zany no ampianarin-jareo Mauritiana ka na tsy ananany ary zany le arena ry zareo mahay mitantana dia hitanao tsara zao fa ny Mauritiana lehibe na orinasa reo tsena afaka bahery amin'ny Madagasikara fa le malagasy mpanompo mpiasa kanefa nananao le arena io zany zao no tiako tongavana reo fondation resana zao fanavozana ianao zany tsy maintsy miainga amin'ny zavatra nananao aloha raha te anakarena inona ny anana Madagasikara manantsika lavanilina manantsika io resaka biodiversité io 5% ny biodiversité eto ambony tany tsika rery manana azy inona moa tsy ampiasana an'ireo amin'ny resaka fizahantany ka ampianarina ny olona za tsy voatery hikitika anao ambanin'ny tany ny malagasy fa raha aitsika tsara raha madio sy mahazava ny fitantanana ny fizahantany io dia afaka mandroso Madagasikara ny olona ary zao fasan'olo malaza fasan'ny Lénine zany tsy diany ny anao mbola misy an'ireo biodiversité zay mampiavaka atsika ireo zay ny anankiray kanefa nofinofo zany raha ohatra ka ary peut-être raha tsy milamina ny fiainy ny vol eto amintsika zany ny lalana io ratsy be io ve natongavany tsino mpizahantany ny insécurité zavatra azo amboariny zany ary ny tiako tongavana anankiray dia izao satria resaka fizahantany aloha zafady Maurice tany kely ohatran'ny tontolo io mampiditra ao anatin'ny folo volana 1,300,000 ny touriste tonga any ny lareo 500,000 ny Madagasikara tsy ampy 300,000 akory zany zavatra zany tokony ampoka zany mbola mieritreritra iresaka maharitra amin'ny ministry ny fizahantany fa azo atao manatsombadika an'izany ary raha makany Costa Rica anao tsapanao mihitsy satria fita izany ary izy vao mitotony amin'ny Europa fotsiny anao dia tsapanao amin'ny Costa Rica hoe tsika mandray vahiny zay tsy hitanao loatra amin'ny Malagasy olona mandeha paqueboary atao masina tonga amin'ny bazary kely efa voendakako zany ny zava-misy tamitsika azo amboary zany azo atao sécurité ndreo olona reo zay ny anankiray faharoa ary zay natao ny Rwanda
ny tsy mamoaka zavatra matière première any amin'ny vilantsony izy fa zavatra efa voahodina ao atoerana sady mamiasa ny tanora mampiakatra toe-karena mamorinasa tsika tsy manao an'izany fa ny any ambaty vy ny eria ny QMM zany efa matière première na alefany amintsika dia tsika indray no mividy lafo rehefa avy eo zany zavatra zany tokony hita ao anatin'le fanavaozana daholo hoe tsisy produit mivoaka ntsony etoko ao matière première resaka vary zavatra tokony vary efa ao anaty gonina mivoaka ny velany azo atao zany tompo manome asa ary zay takeny Paul Kagame amin'ireo dia miakatra ny toe-karena zareo za moa resaka tontolo iainany malaza be ny fizahantany ana Costa Rwanda zareo tsy manana fa tsy primaty 420 karazany ary tsy endemika tokoa ary zany tsy zanatany tiako tenenina dia montagne de Goral io moa zany le gorille de montagne iny tena malaza be any kanefa io hitanao RDC hitanao io a Ouganda fa ny tsika 12 zanatany daholo endemika pandady olodôly ary efa ndresaka tamin'ny ministra taloha ny tontolo iainana hoe nendry zareo sinoa ampanofana ny panda heritaona 800 000 euros tsy tokony zareo fa mindrana dia netsika hoe maninona ny aiaizy io aiai vonovonoiny fotsiny raha ampanofana koa satria efa rarany io maninona ny angomoka raha ampanofana ihany koa manofa fa tsy tokony be dia be vahaolana rehefa misy le volonté politique idro nitsangatsangana nitsikirena viarena ka izy manjary zao moa zany resaka fizahantany mbola misy an'ity variole du singe ty ihany koa mbola tantara sy géographie mahatonga ny olona tsy ho tonga eto Madagasikara zany zavatra rehetra zany ranga azo amboarina fa le volonté politique io aza velo spectateur ny olona fa za zany tena mieritreritra andao ampiakariny ny isam-pizahantany tonga eto fa ino na tonga ampi isam-pizahantany ny tourisme communautaire ampianary fandraisana mandray olona le fokon'olona be dia be zavatra azo atao vahaolana eo fa eto moa zany amaranakazo fa tia mizara zavatra botsy ty famonoana ny malagasy io nefa zay foana ary zay le fomba mampalo tsy tokony ataon'ny mpitonga ankehitriny io mizara zavatra io asa foronina asa ny tadiavin'ny olona fa tsy fizarana sakafo maimaimpona fiamanjarianina mba manafantanikela professeur so adiniko indray efa nisy fotoana professeur niakatra atao fandrahana zoitely ndresantsika amin'ny rahalahy teto amin'ity fandaharan'ity tamin'izay fotoana izay no hoe tsy mba nanome toerana ny manampahaizana malagasy mihitsy na ny eny ny manampahaizana malagasy mihitsy ny fitondrana teo aloha amin'izao fotoana zao nefa professeur raha ny fanendrena mandeha amin'izao fotoana zao ho secteur clé dia saika olona ohatra ny hoe teo amin'ny premier écran na tiany écran dia le teo amin'le voalohany daholo tany anatin'ny tolona no napetraka dia tsy laza fotsiny tsika hoe ny tane général ny ACM baba zay mpitolona atao anatin'izay ny aritenaina narina n'izay tontolo ny serasera nabakabaka ny fititaterana nabakabaka izay lilira faralany napetraka teo amin'ny ataontsika hoe ministry ny fizahantany na tamin'ny fanendrena sy tena voaloha za tohatra ny tsisy fanonana ny diplôme any akory raha tena tsy diso amin'izany zahay nanaraka an'izany tao anatin'izay zavatra izay ahoana amin'izay na nomezanao tanana nanareo manampahaizana moa zany andreo le ho tompona raikitra mahabe ay asy ataontsika hoe misy milaza nareo hoe tena tokony amin'ny poste maro tena vitanareo nefa zany rehetra zany avoaterikitika any ambanin'ny tany tsika raha sy tafavoaka le ambonin'ny tany professeur araka le ndrasantsika to zay ndrina tsy maintsy miazo vahiny foana tsika satria tsy haitsika zany efa faiza manao satria olona za sy apetraka aloha isorako ren'oloreny mitarika antolona fa fampandrosom-pirenena ny resahany eto averiko ndraiky fampandrosom-pirenena ny resahany eto ka rehefa mampandrosom-pirenena zany aza vela matsapa le olona fa spectateur ny zavatra ataon'ny olona dia mamelanja mpikariko ary ny any velany manampaizana ny azy tena tambatambazany tsy avelany mivoaka fa karamaina amin'ny vola be ampandroso ny firenena tsy zay ny eto amintsika dia mametsina le olona hoe reo olona reo ka andaovana vola be kanefa tsy inona koa no tena ilanandreo manampaizan'ireo dia manjary hoe tsisy ilanan'le manampaizana zany tena hoe défi zay anaovanay fahagagany satria zay ny asanay ary zay rehefa tsy ilainareo zahay dia ny any velany milanay tsy tehiteny an'izany fa foloa eran-tany afrikanina voalohany tenako any international prometological society satria mba hitan'olona le traika avanao fa eto Madagasikara zany le pikaroka zany atao second plan ary na tsy hita mihitsy zany dia ohatra hoe tsy mandray anjara fampandrosom-pirenena na io olona ny jirama io ary voavahany eo amin'ny institut physique nucléaire io fa tsy menao rantsany izy ka rehefa otritra andreny zay tsy mitady toerana fa izao kosa zay ty hitondra ny anjara briky satria firenena ity dia mba hameo place le ataovy ao ambadika eo le coco asivy coco fa tsy andova fahatrany etsika dia rehefa manao dégâts zany le mpitondra dia itsika menaka avy any mizaka mivokany ampidiro akaika ao le coco an'olon-kevitra farafaratsiny mba tsy hanaovanaovana foana zay ny sorandren'ny menaka
ohatrany tsy ritra foana tamin'ity taona ty tamin'ny taona lasiny ny telo nakany États-Unis amin'ny maha professeur ny tenako ny olona mila ny tena ny sorandreny menaka tsika tompoko ary tsitsy ilany andro tsy ritra ny firenen'olona foana fa mba ty hitondra ny zava-boky parana promotion mpianatra be la tamin'ny fotoana iny efa parany mpianatra telo États-Unis ary amin'ny université ngezabe zany misy 45 000 étudiants mba ny tena miparay ohatrany hoe ny tena zany ohatrany hoe tsy haiko te kikika ny tena hoe zay neka manana vahaolana amin'io zavatra io e fa rehefa ilikareo moa zay zany ve hitonaranytika gamba tsy de tonga am'zany tsika e za tsy miteny hoe tsy maintsy amena toerana fa izao kotsiny kosa mba eno zay faravaratsaka zao moa tsika mbola anatin'ny adiny diplôme fosika iny koa mbola tantara sy géographie fa rehefa kelikely namako randiny ny tam'faratsaka teny teny hoe manaraka ny tokony hoe ady amin'ny amina qualité satria misy olona manana diplôme fa tsy manana le fahaiza-manao eo ary tsika miresaka mbola tsisy diplôme manana diplôme izy fa ny fomba nazahoana an'izy tsy fantatro fa tsy hainana le fahaiza-manao ka ny ty resaka diplôme tia fahaiza-manao vokatra zao ny tadiavina obligation de résultat zay ngamba zany tiako tenenina hoentsika ny amin'ny zavatra ho antenenareo amin'izao fanavaozana zao ngamba no adihevitra farany raha tsika manao meko roa minitra avy dia mindalany nareo avy eo eny fanantenana e tenen'ny zokray aman-dreny jo na raha tsy mazavy teo hoe aloha mba hipetraka an'izao ny méritocratie ny fitondrana mendrika zany raha zay ny azo ilazana azy ny démocratie moako raha arabaky teny hoe fanjakany vahoaka nefa be da be tsika zao telopolo tapitrisa tsy ho afaka ho président daholo tsika telopolo tapitrisa satria raha ihany ny toeran'ny président no zany mila mifidy zany tsika izy natao président am're telopolo tapitrisa raha arabaky teny tokony hoe zay mendrika indrindra amintsika ny atao président na atao député na atao ministre zay le démocratie matetika nefa tsy ny manam-pahaizana na be diplôme na ny anatra no lasa eo amin'le toerana tsy zay ny mahalasa eo amin'ny toerana fa zay mahay miresaka zay mahay blabla zay manambola zay tsy voatery hoe mérite dia ny démocratie zany amin'izay fotoana zay lasa mifanindran-dalana amin'ny médiocratie ihany inona ny vahaolana amin'izay vahaolana amin'izay tokony miakatra ny faripahaizan'ny vahoaka ny faritry ny fahatongava-tsaina ary angamba tiko tena say tsy voatery hoe vahoaka mahay fa vahoaka tonga saina no afaka hoe misafidy tsara hoe rehefa misy ny fifidianana hoe tia ny atao eto tena le méritant kokoa méritant indrindra fa tsy ny blabla fa raha zany dia anaty le médiocratie foantsika ka tokony ahatsaraina ny fampianarana mba hiakatra ny faripahaizan'ny olona mba ho lasa méritocratie amin'izay ny manjaka tsy maninona nge tany an-dafy fa nisy zany olona tsy manana baka lasa ministre ny fonction publique nisy zany tany France tsy voatery hoe diplôme no mitondra ny eo koa fa rehefa mahay maka mpanolo-tsaina koa ianao reko tenen'ny professeur Jonara tsy mazavy tena rehefa hainao koa mampiasa ny olona manodidina anao dia afaka mety foana le zavatra amin'izao fa efa nyteneniko teo hoe matetika koa ny mpanolo-tsaina koa ny no mamatotra sy manampina amin'ny masony sy manampina ny sofon'le mpitondra dia tavelo izy ka engane le mpitondra vaovao reto zany mba tsy ho tratra an'izay olan'izay mba tsy hieritreritra hoe zay hiperaka eto dory azo atao tsara mihitsy manafaingana fandrosoa Madagasikara ny teneniko teo arengana zareo mba tsy ho voafe ho gadrany mpanolo-tsaina fomba petraka amin'ny tamy foana ny tongotra zany mba tsy amerina zay izy raha tsolo mba tsy amerina ny tsy nety teo aloha satria zay nydika amin'ny fanavaozana zay nydika ny refondation mba tsy amerina zay zavatra ratsy rehetra teo aloha fa mba araky ny tenen'ny gasy hoe ny lasany iny ratsy rehetra fa mba nisondra no hifanadiavatsika eto dia zay zany ny fanirina ho an'izao fitondrana vaovao zao ombako manana ny tenin'ny namako randidony teo firaritsoa ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny voaka malagasy gamba tsika tsy hifaniry ratsy eto fa mba mahindritsika mba ity firenena malagasy ty mbo tanteraka le tenin'ny tompoky laravony hoe le dragon aty amin'ny océan indienne ary azo atao zany fa tsy hoe resaka slogan fotsiny betsaka nefa zavatra voaresaka teo fa ny tiako amarana azy dia izao mitodika mpitondra fanjakana ankehitriny ihany satria
miandrandranareo ny olona ary mitsodrananareo ao ary mivavaka ho anareo ihany koa mazava ho azy. Efa nisy resaka teto hoe ny olona ao anatin'izao mitondra ao anatin'izao fitondrana tetezamity zao dia raha tokony dia mba tsy hirotsaka ho filoham-pirenena amin'ny dingana manaraka amin'ny fifidianana io satria ny antony raha mieritreritra zany le olona ao anatin'izao fitondrana zao satria safidy le izy a dia tsy maintsy hanao kajikajy politika anangona vola anangom-bola satria fifidianana zany an-tany vola be zany hoe tsy hifantoka amin'le fanavozana ny olona fa ny rehetra zany manana ny tokony sy manana ny olon-dolidoly a dia tsy ho tonga amin'izany fanavozantsika ka ny angatahako dia zao mamela zavatra tsara ho hitan'ny taranaka ao anatin'le 24 mois moa ndresahany dia avy eo miala rangaha dia moa ny hafa indray a dia mba zavatra tsara napetraka ao anatin'le roa taona fa raha izao anao kajikajy ao ohatra mamle toerana fa aloha hirotsaka ihany a dia anao azay kajikajy zay dolidolo reo membre reo ao anatin'ny gouvernement reo a dia fantatsika tsara fa tsy ho tonga amin'izay fanavozantsika fa korotana indray ary zay na fiangavinany a nataoko hoe rehefa mitondra ao anatin'izao fanavozana zao a dia mba tsy hirotsaka zany vidiana filoham-pirenena fiangavinany aho eo a fa manova zavatra tsara tsy ho adininy taranaka azo atao manao fahagagana ao anatin'le roa taona dia izay moa ny afatra ny hafa dia makany ampitondra zany miantefo zany fiangaviko sy ny fangatahako zany a fa hitatsika eo zany fizotrany eny raha ny tena marina moa zany efa nalambara fa hoe mbola tsy tetezamity tsika zao a mbola tsisy feu de route mazava ihany ko fitoanam-pirenena vao andeha andrasantsika daholo zany amin'ity taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo ity a ka sitrahana be deaibe anareo nitondra famakafakahana faneho-kevitra tao anatin'izay tontolo ekonomika sy politika teto Madagasikara zay ho an'ny taona 5 amby roapolo sy roa arivo nareo tokantrano mety niteny hoe tsy mbola tsy voaresaka reo mpanao gazety le any le tsy maninona mavazay rehefa lava be mihitsy a dia zay adino ao resantsika indray amin'ny banjana 2026 tsika teo verina kely tany amin'ny 2023 mihitsy sika tao anatin'izay rehetra izay eny ary zay ny mamarina ny fandarana banjina ka sitrahantsika nanaraka an'izay taona asa koa raha manakambara ny vahiny aloha sady mitraka ny mandra-peona ihany koa an'ny mpijery ny fisaorana moa tsy toy ny farilavavanga tsy raha mamina voaloha teny dia fisaorana nareo mianada sy ny télévision dreaming nanasanay mirahala mianaka andray anjara maro ny olona azo saina ao anatin'izao fandaran'izao kanefa nisinganinareo manoka zay voninahitra lehibe ao anay zay dia mirary koa raha mirary a fahasalamana sy fahasoavana rehetra ho anareo mianada sy ny ankohonanareo a dia toy izany koa ny namako eto a Randidoly a sy itsika rehetra any tokantrano any a mba mirary atsika zany ho taona mahafinaritra mba ho lasan'izay ny rasy rehetra ny fitenenana ka dia manona fiadanany tompo atsika rehetra tompoka mankasitraka dia misaotra atsika rehetra tompo feno dia feno zay tenin'ny zokray mandreny-tsoanara tsy mbazavo zay tsisy madilina ho tetena fa ny anavotry ny hoe manantena fa nanao ny révolution ny génération X, Y teo ny génération Z engane ka tsy voatery hitsangana indray ny génération alpha ny orinany mba hanatsara ny zavatra zay tsy nety nataontsika satria tsisy niova dia lasa voatery mitsangana indray ny génération alpha ny orinany hoe tsy ekenay zao zava-misy zao dia miraha soa atsika rehetra veloma tompo ankasitrahana ihany koa moa zany ny mpanao gazety sy ny teknisiana rehetra tao amin'ny avondrina Dreamina izay misy ny fatalavitra Dreamina sy ny ABC niarana nomana namolavola sy nanantontosa izao fandarana manokana banjina fidiny taona 5 amby roapolo sy roa arivo izao mametraka ny ireo mandrapitafary tompokilasy tompoko vavy amin'ny herintaona indray ny banjina